mianatra eo tongotrao. Miderahan Jehova miantso ny anarany, atao fantatra amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy horiarianareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Mitadiavany Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Ho fanomboantsika ny fotoana sy ho fiderantsika an'Andriamanitra, dia andeha ataontsika ny hira fa 7:30 hira fa 7:30 misaotra anao riray. Misaotra anao riray, no voazinao indray, ny andony maraina, mampamelona ny saina, tokina izao ity zao, fa ianao dia tsy mandao. Ny hira tika tao, ny ankalazanao, fa manomenao ny hery, ka matsiasa irery, ny anjely irakao, indrako alefanao. Tantano tompo, ny zanakao ani, initory famonjena, amandeha tsy hivena, fa manao ny asanao, izahay mpanomponao. Fiomino izahay, anirahitrizay, nitavanao riraina, no aoka ialoha, dia atoky izahay, fa ianao no aminao. Hariva afakisika, rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay ny amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao anay nandritra ny enemaniny. Misaotra ny amin'ny fiarovanao sy ny fitiavanao anay. Mamelany elokay, ary ny zavatra rehetra izay ho ataonay mandritra ity tontolo andro ity, dia apetraka feno eo am-pelantananao. Fa amin'ny anaranao Jesosy no angatahany ny vavaka. Amen. Mbola faly miaravantsika tsirairay avy indray nahatratra ity sapaty ity. Engany mba samy ho feno fifaliana isika, ary andray ilay fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra. Ary entsika anoizana ny fotoana ary dia andeha ho arantsika ny tatitra maneran-tany. Rick mahatsiaro ny dinaliantsika tan-Kinshasa taona maro lasa tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo any Afrika Andrefana, fanandramana tsy adino. Sambany tsy diako firenen'io fa tena nisokatra ny masoko. Misy mponina 17 tapitrisa ny Kinshasa, ary tena mitombangana mihitsy ny tanàna, ohatra ny hoe nivoaka teny an-dalana avokoa izany ny olona tamin'ny fotoana nahatongavanay teny amin'ny seranam-piaramanidina. Tanàna mihetsika, tanàna miasa, ary ireo mpamakilainy Global Mission dia nanangana fiangonana trany nandritra ireo taona maro mifandimby. Tsaloko tokoa rehefa hiakatra ny tanan-dehibe dia nahita kamiao fian'olona aoriana, satria izany no fitaovam-pitateran'olona any an-tanan-dehibe. Fiaikana lehibe tokoa satria dia vitsy nisan'ireo mpamakilainy Mission Global hiasa amin'ny mponina marobe. Anofana ireo mpamakilainy Mission Global tokoa nahatongavantsika, ary tsy adinoko mihitsy ity olona ity izay tena nanamarika
dia tsy izy izany fa ny pastora Jeremia izay mpamakilainy Global Mission teo aloha izay nitarika ny hira teo amin'ny fotoana io. Olona mavitrika, velona ary tena marina tokoa ny tantarany. Somary nentina kely teny amin'ny arabe mihitsy izy mba ahafahanay makasary azy. Ie, dia nakany am-piangonana isika dia izy avy eo teo ivelany teo mitendry mozika ny aritselakolo dia feno olona nitangorona. Mazava loatra fa nifindra ilay toetrany mihetsika, velona sy mavitrika iny dia nanintona olona maro tokoa. Na dia tsy misy mozika aza. Niaraka tamin'ny zanany anankiroa izay mbola kely, Benji sy Jozy. Narary mi Jozy tamin'ny fotoana io, sady avy tratran'ny tazo izy no nisy fery koa tamin'ny ranjony. Izany nahatonga azy ohatrany hoe somary tsy dia hitantsika hoe faly tamin'ny sary. Kanefa dia nihira tsara izy, tsy maintsy mandeha tongotra adin-droa azy izy vao tonga anatrika amin'ny fotoana, ary ny harivan'iny ihany dia tsy maintsy mandeha tongotra adin-droa ihany koa vao tafody any an-tranony. Tsaroko taona maro tateo aoriana rehefa nandeha tamin'ny lalatsaran'ny conférence générale dia nahenona hira notendren'ny pastora Jeremia. Ilay nalaintsika iny mihitsy dia lasa nakao amin'ny Brown Ricky Olivera izay mpanamboatra ny horonantsarintsika, ka izy eo ampanaovana montage mihitsy, ka pasteur Jeremia tokoa ny tao amin'ilay horonantsary, fa pasteur Lobo indray no nahafantarany azy. Mety hoe Jeremia Lobo zany no anarany. Tamin'ny zanany anankiroa no nionanay taminy sy zazakely amam-bolona izay nijanona tany an-trano, fa efa nitombo isamoro zareo ankehitriny, kanefa dia mbola nanao ny asany izay efa nataony hatrizay. Tena hoe mahafinaritra izany mahita azy ireo izany. We come today, we pray, we praise our Lord Jesus Christ, King of Lafinaritra koa tamin'ity indray mandeha ity dia nampiasa trompetra kely vita tanana izy ireo. Izany mihitsy tena tsara. Raha ny marina, rehefa makilainy Global Mission dia tahaka amin'ny pastora Jeremia. Miasa manerana an'izao tontolo izao, misaotra mivavaka ataonao sy mifanohananao ara-bola. Manangana fiangonana any amin'ny toerana izay tsy fantatsika am-pozina akory hoe hisy fiangonana hitsangana. Misy aza tena any amin'ny toerana sarotra, ary rehefa tafahoana amin'ireny mpamakilainy Global Mission izay hita hoe tsotra ny fari-piainany dia mandiny tena sy miteny hoe Andriamanitro, tao mbola tsy mahay izany atao hoe fandahavatena izany ah. Mangataka anao izahay hivavaka hatrany ho an'ny asa fitoriana izay atao mission global sy ireo mpamakilay manerina izao tontolo izao. Tahaka Jesosy dia tsy maintsy manao ny asa satria asa napetraka tamintsika ny fanaparitahana ny filazantsarany Jesosy Kristy. Amen. Zamba pambole bino bobetele yen koles maboko. Mankasitraka ireo namana izay nitondra ny tatitra manerana tany. Ho tohizantsika ny fotoana anaraka ireo fampitinana ny lesona isantsokady sika. Mialohan'izay nefa dia andeha ho ataontsika ny hira mitenena. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai anuchalanao kairote nyadiamina itwechapechaka wampulaya kuambitenenale Jesu malalo izahai anuchalanao kairote nyadiamina itwechapechaka wampulaya irate nyadiamina itwechapechaka wampulaya.
miarahaba ny zaza amin'ony rehetra indray a tratra zao sabaty zao amerina ny lesonandratsika araka izy a de mipetraka tsara daholo ny zaza amin'ono a fa amerina le tantara tianareo be mihitsy ny sika averintsika kely aloha hoe lohatenin'ny lesontsika lesona faharoa a i Paoly sy ilay sambo rendrika tsy anjery a tantarao ny asa mahagaga rehetra nataony tadiditsika hoe tantaran'i Paoly a le tantara de tamin'ny herintsika namerina hoe ny fofofo be mihitsy ny rivotra tamin'le fanombohan'le lesona fa le tantaran'i Paoly a mbola tsy nisy rivotra ny fofofo aloha fa mbola ozy izy Paoly hoe aza mbola mandeha aloha fa isy tafio-drivotra be isy orana be mihitsiny de aza mbola mandeha aloha fa sao de rendrika ny sambo a de ahoana ozy izy le kapiteny sambo hitantsika tamin'iny herinandro iny am'izay ahoana ozy izy le kapiteny sambo raiky izy tsy maintsy mandeha tsika masika be ohatr'izany le kapiteny sambo masika be mihitsy izy tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha tsika apekao ny vatofantsika le vatofantsika zany le hitanareo le fitazomana an'le sambo alefa ny anaty rano be any de iny no mitazona an'le sambo tsy mandeha de rehefa alefa am'izay le sambo de misy an'le zavatra mpanenoana be iny misy an'le hoe maneno be de ny olona rehetrarehetra hoe efa andeha zany sambo zany matoa maneno le sirène be efa andeha zany le sambo de ozy izy zareo ampiakarina vatofantsika aingana ozy izy ny kapiteny sambo ampiakaro aingana fa tsy maintsy mandeha makany Rome tsika andro hoantsika tsy maintsy miainga de manaiky ny kapiteny sambo moraka izy satria zany kapiteny sambo zany izy ny tompona andraikitra de izy ny lehibe de zay teneniny tsy maintsy atao zay teneny ao am'le sambo de nandeha am'izay tsy maintsy nandeha de nampiakarina vatofantsika de nampanenonina sirène mafy be mandeha zany ny sambo ny omana daholo de efa mifampikopakopaka daholo veloma daholo fa tsy maintsy mandeha ny sambo de lasa ny sambo rakizy nandeha ny sambo nandeha tsara tsy nisy olana mihitsiny fa rehefa tonga teny ampivoan-drano am'izay de nisy rivotra nanomboka ny fofofofo nanomboka nitsoka ny rivotra nanomboka nanonja be mihitsy ny ranomasina nanomboka nisy nisy orana mpitipitika kely de rehefa nandeha nanomboka ny mafy am'izay ny rivotra fofofo be ny onja lasa tena nanonja be mihitsy ny vadika ny sambo nanomboka mipelipelika ny sambo am'izay nisy rivotra nisy ranomasina tafitra tanatin'le sambo de nanomboka natahotra am'izay ny orana nanomboka avo be de ny olona zany niparitaka atao anatin'le sambo maty zay de ny kapiteny mivezivezy raiky ny sambo ina natao atao an'izao fa i pastera Paul kosa sy dokotera Lioka le niaraka tamin'le sambo nanino izy raiky izy ny vavaka nandohalika izy vavaka nandohalika i pastera Paul sy dokotera Lioka de ho jerentsika mandritry ny herinandro indray hoe ina ary ny zavatra niseho rehefa avy ny vavaka i pastera Paul tao anatin'le tafio-drivotra be de miainy tsara daholo ny ankizy rehetrarehetra rehefa mampianatra lesona dada sy neny fa hofitintsika indray amin'ny heriny toy izao de mianatra lesona tsara miaraka amin'ny dada sy neny ny zaza amin'ony rehetrarehetra de amin'ny heriny indray ary ankizy manahoana daholo indray sika zazaboto hoe tratry ny sabata daholo sika rehetra de miarapany dada sy neny zoky ny zaza minono koa tsy adinonay fa miarapanareo rehetra andao sika hideran'Andriamanitra isotra azy no izao sabata fitsarana omenitsika izao de akambana indray ny tanana aondrika ny loha de akipy maso Andriamanitra misaotra anao indray izay fa tonga eto amin'ny fandaharam-potoana izay natokana ho anay zazaboto io ny ankizy rehetra miaraka amin'ny dada sy neny mba ho mpiaino makatoa miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohateny tantara izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny de hoe fiderana tao am-ponja
nygadraina zany a i Paoly a sy ny namany a kanefa de mbola niteran'Andriamanitra ihany izy. Ny tsy anjerintsika ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahavalo andimy faraiky amby roapolo miara-manisa telo de miaraka amin'ny teny mafy be daholo a isa roa telo anao izay mahamendrika izahay, anao izay mahamendrika izahay. Rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra rakizy ry Paoly a ry Silasy a tao amin'ny tanàna anankiray de nisy vehivavy nanarakaraka azy foana reto a, ankizivavy anankiray a nanaraka azy de nitabataba be nge io vehivavy io ankizivavy io hoy izy hoe lehilahin'Andriamanitra ireo, mpanompon'Andriamanitra ireo, tabataba foana izy a tamin'izay fotoana izay de izay nalehany ry Paoly a de nalehany, mifindra ry Paoly a de mifindra koa izy, mifindra toerana koa izy fa raha ny leo be mihitsy ny Paoly de ny teny mafy a hoe nandidy an'io fanahy ratsy de vola ngeny tao anatin'io ankizivavy kely io fa zao aloha marina ny zavatra nyteneniny fa kanefa manelingelina be mihitsy izy de nytenenin'ny Paoly mafy izy hoe mandidy anao ary fanahy ratsy a, mivoay ianao amin'io vehivavy io de niala tamin'ilay ankizivavy a lay fanahy ratsy na lay devoly. Tezitra be reto ny tompon'ity vehivavy ty a satria izy io de mpanompona lehilahy anankiray a fakany vola noho zany fahalalana ananan'ity vehivavy ty nisy devoly mipetraka tao aminy de mahafantatra zavatra io vehivavy io de mampiditra vola ho an'ilay rangahy tompony. Tezitra be le rangahy de nentiny tany amin'ny gouvernoura i Paoly sy Silasy a de niteneny hoe manakorotany reto lehilahy reto izy, manakorotany reo de nisamborona araka izy i Paoly sy Silasy tena ataony tao an-tranomaizina, nataony tao amin'ny prison, nygadraina nge zareo manakorotana hony kanefa nitory ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Rehefa tao an-tranomaizina tao izy ireo de maromaro zareo tao a nisy gadra hafa niaraka tamin'ny tao efa tao de ndray alina natory izy ireo fa ry Paoly sy Silasy nge natao amin'ny toerana nygadraina tao amin'ny prison aza de nideran'Andriamanitra foana nihira mafy be ry zareo tamin'ny fony rehetra, nihira zareo nihira foana zareo ka noho ny alina ny andro a de nisy horohoro-tany mafy be. Efa naheno horohoro-tany ve zazaboto? Nisy horohoro-tany mafy be, zany horohoro-tany zany a mihetsiketsika be mihitsy ny trano ny sasany a de menjera ny entana mampatahotra be mihitsy, misy aza maty mihitsy fa menjera le trano de enjeran'ny trano ao a ny olona. Nihetsiketsika be ny tranomaizina araka izy de nivaha daholo ny fatorana tamin'ny Paoly sy Silasy sy ireo rehetra nigadra tao, nivaha daholo ilay gadra namatorana azy ireo. Natahotra be ny mpiandry ny tranomaizina ny miaramila, lasa nandositra daholo izay nigadra tato. Natahotra be nge le miaramila ho vonoina zany zareo satria nandositra ny gadra nandrasany. Natahotra izy de saika hamono tena reto izy de hoy izy Paoly hoe aza mamono tena mbola ato daholo zay ka. Nalaina ny jiro, omeo jiro hoy izy mantsy ny namany, eto aty ny jiro de ntsilovina tamin'ny jiro zareo, hoay to reo daholo izy rehetra fa tsisy nandositra de faly be lay mpiambina ny gadra ary nino izy fa tena mpanompon'Andriamanitra i Paoly sy Silasy de i Paoly sy Silasy manko rakizy talohany nampidirana azy tao an-tranomaizina tao de nokapohiny izy de naratra izy de nositran'ilay mpiambina ny zareo izy rehefa hita hoe tsy nandositra zareo rehefa fantatry ny miaramila mpiambina zany fa hoe mpanompon'Andriamanitra izy de nosasany maratra teny amin'ny rehetra teny nodioviny de hoy izy hoe andao aho any an-tranoko, nampandrosoany tany an-tranony koa izy de hoy ilay mpiandry ny tranomaizina hoe ono tompoko, inona re no ataoko mba ho vonjena zany nataony ny Paoly sy Silasy de hoy Paoly namaly azy hoe minoa an Jesosy tompo de ho vonjena ianao de ho vonjena koa ny ankonanao. Tena naiky an'izany ty mpiandry ny tranomaizina ity
tena atao batisy izy a sy ny ankohonana na n'olo tena ho an'i Jesosy ngery zareo hoe zay koa mba hivavaka hanompo an'i Jesosy ohatra nareo. De navita asa soa tsara indray, navita asa fitoriana tsara indray i Paoly sy Silasy, de niaraka tamin'ireo miaramila reo vita batisa de reo gadrareo koa de faly fa naheno vaovao mafaly zay nentin'ny Paoly sy Silasy na de migadra araka de afaka mideran'Andriamanitra foana afaka mideran'Andriamanitra foana sika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Zay rakizy afaka mideran'i Jesosy foana tsika n'aiza misy atsika de mazotoa mideran'Andriamanitra fa hitondra fitahiana ho anao zany de hitondra fitahiana ho an'izay rehetra mandre ny fiderana izay ataontsika na de mbola zazaboto koa saingy miaino atsika ihany koa Jesosy. Andao indray sika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny tantara mahafinaritra nandritra an'izay herinandro izay de akambana indray ary ny tanany ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra anao zay fa nampianarinao indray zay fa tokony azoto hideranao amin'ny fotoana rehetra naiza toerana misy anay de mba atonga ny olona ho resy lahatra ho tianao ny fiderana izay ataonay rehetra na de zazaboto azy zay. Misaotra indrindra Jesosy noho ny fitiavanao anay, amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny farana koa fandaharana androany dia amin'ny herindray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma dia endry tsara daholo fa mbola hiaino lesona ankizy tsika. Veloma daholo indray ary. Miarabany tanora zandry indray ary. Araka merina ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro indray sika dia ny lesona fahavalo izany. Ny lohateny dia hoe dia makany Jerosalema. Andeha averintsika miaraka rahan-tsenjery. Tena anao hira mifamalivaly ny dera sy ny saotra ny Jehovah izy. Fa tsara izy fa mandrakizay famindram-pony amin'ny Israely. Dia niobo mafy ny olona rehetra raha ny deran'i Jehovah satria vita ny fanorenany tranon'i Jehovah. Ezra 3:9-10. Zay ny tsenjerintsika. Tamin'ity herinandro ity dia ny anarantsika fa tonga tokoa ilay fotoana. Inona ary izay fotoana izay? Ilay fotoana resan'Andriamanitra fa afaka 70 taona dia hiala amin'ny fahababoana hiverina ho an'i Jerosalema ny zanak'Israely. Teny fampanantenana nomen'Andriamanitra izany dia indro fa tanteraka tokoa. Zavatra mahatalanjona dia izao. 100 taona mialoha amin'izao fotoana izao zany dia efa voalaza ny Isaia mpaminany fa isy mpanjaka anankiray dia nomena mihitsy ny anarany, Kirosy no anarany. Manana tetikasa manokana ho an'izany mpanjaka izany Andriamanitra. Ary efa nampahafantarin'Andriamanitra sahady tamin'izany ny zavatra ho ataon'izany mpanjaka Kirosy izany. Tongarany ny fotoana. Ny mpanjaka Kirosy tokoa no tafakatra teo amin'ny seza fiandrianana. Ny fanjakana Persiana indray izany nanjaka. Daniel mbola teo tamin'ny fotoana io ary nahita fity teo amason'ny Kirosy i Daniel satria Daniel ilay lehilahy tsara toetra, ilay lehilahy marina, ilay lehilahy tsy matin'ny liona na dia efa nofandriana ary dia nahazo haja lehibe tamin'ny Kirosy i Daniel. Nampahafantariny Daniel any Kirosy ny fikasan'Andriamanitra ny aminy. Dia nahafaly any Kirosy zany fahafantarana izany hoe fikasan'Andriamanitra ny amin'ny tenany izany. Nahafaly azy nahafantatra fa na dia mbola tsy nisy ary izy, mbola tsy teraka akory 100 taona mialoha dia efa fantatra ambanin'ny anarany. Nanaiky ny fikasan'Andriamanitra izy. Nanaiky ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra izy. Tamin'io fotoana 70 taona andehanany zanak'Israely mody io amin'izay dia namoaka lalàna i Kirosy. Tsapany fa zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fisiany dia namoaka lalàna izy mba hiverenan'ireo babo ho any Jerosalema. Nilaza izy hoe izavy moa nareo no mpanompon'Andriamanitra
ombanareo ane Jehova mandehana miverina any Jerosalema ataovy ny tranon'Andriamanitra. De navoaka ny Kirosy tao amin'ny tempoliny zareo ireo fanaky ny tempoly masin'Andriamanitra izay nobabol'ny Nebokadnesara tamin'izany fotoana izany. Navoaka nefa hitantsika tao anatin'ny lesona avokoa ny isan'ireo lovia volamena, volafotsy, karazana fanaka rehetra izay nampiasaina tao amin'ny tempolin'Andriamanitra naverin'ny mpanjaka Kirosy lehibe tamin'izy reto izany mba hoentina miverina. Nisy teo amin'ny 5,000 teo ireo babo niverina ho any Jerosalema ary faly indrindra izy ireo fa nanorina indray ny tempoly. Rehefa voaorina ny fanorenan'ny tempoly dia nanao fiderana lehibe izy ireo. Mahafinaritra ny lesona nozaraina tamintsika satria mampafantatra antsika indray fa tsara indrindra ny mideran'i Jehova sy manampy amin'ny fanorenana ny tranon'i Jehova. Voalazantsika fa fomba iray ahafahantsika manompo an'Andriamanitra ny fiarahantsika miasa anorina ny fiangonany. Manana fikasana ny amintsika Andriamanitra. Te hiara-iasa amintsika izy, na tanora aza isika, na lehibe, niza eny misy olona hafa koa azy ampiasain'Andriamanitra tahaka ny Kirosy mpanjaka mba hamerina indray ny fanorenana ny tempoly. Mety omen'Andriamanitra andraikitra ianao hoe ianao ihany koa afaka miara-miasa mba hanatsara ny fiangonana, hanorina ny fiangonana. Vonina ve ianao hiara-iasa? Vonina ve ianao anaiky ny fikasan'Andriamanitra mahakasika anao? Fa anisany fideranan'Andriamanitra izany. Iny lesona iny ary dia nampianatra antsika hahafantatra fa manana fikasana ny amintsika Andriamanitra ary tia miara-miasa amintsika Andriamanitra. Mampianatra antsika ihany koa mba hifanohana ary hahafantatra fa ny fotoana rehetra izay iainantsika dia efa fantatra Andriamanitra mialoha izany. Mino fa nanapa-kevitra indray ary sika izao hiara-iasa amin'Andriamanitra eo amin'ny asa ao amin'ny fiangonana, eo amin'ny fanorenana amin'ny fiangonana, eo amin'ny andraikitra izay ametrahan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika satria manompo an'Andriamanitra ihany koa sy fideranan'Andriamanitra izany. Izay indray ary ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro iny mirary soa ny tanora indray. Amin'ny fifaliana indray no hiara-banan'ny tanora mantoanto rehetra nahatratra izao sabata izao. Nahatratra izao fotoana merenantsika izay rehetra hitantsika tao anatin'ny lesona 9. Ny lohateny moa dia hoe ny maha izy ny olona iray rehefa ela ny ela. Fizarana 2 no hitantsika amin'ity anio ity. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Hebreo 12 andininy 2 somary lavalava le izy fa andeha rahantsika manao. Mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay niaritra ny azo fijaliana fa tsy ny tandroenatra mba azon'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy fandraho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Izay ny tsenjerintsika nandritra ny herinandro iny. Ny resakitsika tamin'ny herinandro iny fa rehefa manolo tena hanao asa fanompona ampitiavana ho amin'ny manodidina antsika isika ary mijoro vavolombelona ny amin'ny famonjen'Andriamanitra sy ny fanatrehan'ny tsy tapaka amin'ny alalan'ny fanahiny dia izany zavatra izany dia manova atsika ao anatin'ny fotoana sy ny andraikitra rehetra dia lasa ho tonga fanandramana ara-panahy vaovao eo amin'ny fiainantsika izany rehetra izany. Hitantsika ny tantaran'i Jakoba sy Jaona. Jakoba sy Jaona dia zanak' Zebedio ary izy reto dia nanana fony rehetrrehetra ary natsoina mihitsy moa izy tamin'izany fotoana izany hoe zanabaratra no fiantsoan'ireo mpianatra azy tamin'izany fotoana izany. Izy ireo lahy reto dia nanantona ny reniny moramora i Jesosy mba ho atao akavanany sy eo akavian'i Jesosy izy rehefa mby eo amin'ny fanjakana Jesosy. Dia teo anatrehan'izany rehetra izany nefany dia notaritiny Jesosy ampitiavana mandrakariva izy ireo tsy mba nanome tsiny azy Jesosy teo anatrehan'izany zavatra izany fa kosa nampianatra azy miandalana tao anatin'ny fotoana rehetra sy ny toe-javatra rehetra Jesosy. Dia fantatsika ny tantara fa i Jakoba no
apôstôly maty voalohany indrindra tao amin'ny fanarahana ny tompo ary jaona kosa no apôstôly lay atao hoe malala izy no maty farany indrindra tamin'ireo mpianatra 12 izay niaraka tamin'i Jesosy. Ny zavatra nafinaritra nefa dia izao, tao anatin'ny fotoana ny rahany tamin'i Jesosy dia nanova zavatra be deaibe teo amin'ny fiainan'izy roa lahy ny fanandramana izay niarahany tamin'i Jesosy. Dia izao koa nao ko tadiditsika hoe naizanaiza misy ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao miaraka amin'Andriamanitra dia tadidio fa eo anilanao foana ilay Jesosy tianao. Efa resiny avokoa izay rehetra afaka-panahy rehetra araka ny anarantsika tamin'ny herinandro iny dia azontsika atao ny mitoky amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Dia aoka isika aisaotra ankasitraka an'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny toe-javatra rehetra izay lalovantsika eo amin'ny fiainantsika, satria ireny zavatra rehetra mandalo ireny dia nataon'Andriamanitra mba hanamboarana antsika, mba hampatanjaka antsika, mba hahatonga antsika ho mamirapiratra, ka rehefa ela ny ela dia ho volamena voadio isika rehetra. Naizanaiza le anao dia fantaro, fa na dia tsy fantatrao raha ny anton'ny zavatra mitranga, ny mpamonjy dia mahafantatra anao sy ny toerana misy ianao ary manome izay zavatra ilainao amin'ny fotoana mahamety azy. Ny ilaina dia ny anananao faharetana amin'ny fanarahana ilay Jesosy tompo izay mpitary-dalana atsika, dia anovantsika miandalana eny amin'ny lalana izay izorantsika eny izy. Amin'ny herinandrontsika dia hiresaka indray ny amin'ny hoe ny mahaizy ny olona iray fanandramana tsara sy ratsy, fa ho amin'ny anio dia lesona lehibe dia izao hoe aoka hijery an' Jesosy tompo mandrakariva araka ilay tsenjery, mibanjina an' Jesosy tompo mandrakariva isika, mibanjina ny fitahiny, mibanjina ny fitantanany ny fiainantsika isan'andro isika dia ahita fifaliana amin'ny fanarahana ny tompo mandrakariva. Dia mirary soanao tanora mantoanto mba hanao fanandramana ny amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Veloma tompoko. Dia faly indray miaraka amintsika zatovo amin'izao sabata izao, faly satria afaka miara-mianatra ny ten'Andriamanitra isika, na isika izay mijery na isika izay miaino ihany koa ny radio Oasis. Lohateny anankiray izay mampihetsi-po no ny anarantsika indray tamin'iny herinandro iny ry zatovo namako, dia ilay manao hoe ny azo fijalian'i Kristy, ny azo fijalian'i Kristy. Rehefa avy eo dia ho resahantsika mahakasika ny hevitry ny azo fijalian'i Kristy, fa andeha ovakitsika ny 9 fototra aloha ao amin'ny Lioka 7:20 andininy 7:70 hatramin'ny 4:70. Lioka 7:20 andininy 7:70 hatramin'ny 4:70 dia toy izao ny voalaza. Ary rehefa ho tokony ho tamin'ny ora 9 dia maizina ny tany rehetra, ka naharitra hatramin'ny ora 5 zany, satria ny maizina ny masoandro ary tritra misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa nyteny an'izany izy dia afaka ny ainy. Zany lay tantara niseho nampihetsi-po teo ambonin'ny hazo fijaliana. Hazo fijaliana izay nipetraka teny Golgota na Ikarandoha. Ity Golgota ity na Ikarandoha dia toerana miala kely ny tanàna. Ary ireo olona izay nanao eloka be vava dia ampijaliana vonoina amin'ny fomba mahatsiravina eo Golgota. Ary ny famonoana olona eo Golgota dia noeritreretina mihitsy hoe tsy tokony hitranga any an-tanàna fa ny ivelan'ny tanàna, satria tena mahatsiravina. Iza ilay voaeloka ary lazaina fa nanao eloka be vava? Tsy iza fa Jesosy. Jesosy le teo ambony hazo fijaliana. Jesosy le navoaka ny tanàna dia nivonoina nampijaliana teny Golgota. Ary dia maty izy, toy ny olona
nanao eloka be vava ary eto de averina amintsika ry tanora namako fa isika ange le mpanao eloka be vava isika le mpanota isika le tokony fantsihina sy nampijaliana teo kanefa efa fantatry Jesosy fa tao tsy ho zakatsika izany de netiny ary tao anatin'izany rehetra zany ny tokony ampijaliana sy amononanao kanefa de netiny Jesosy de zay no nahatonga antsika mbola velonaina ary ny famonjenanao de efa vita teo ambony azy fijaliana. Zatra anisan'ny nampihetsi-po tamin'ity tantara ity de zao rehefa nanao ny asa mampiorikoditra miaramila romanina de nivavaka Jesosy raha io mamela azy fa tsy fantany zay ataony. Jesosy rehefa nofantsehina novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina teo ambony azy fijaliana de tsy mba nimonina na nitaraina fa nivavaka ary zay lesona netiny Jesosy teo ambony azy fijaliana izay no anaovantsika fanandramana indray tanora namako. Matetika isika rehefa mba misy zavatra mampijaly kely rehefa mba ohatrany hoe misy mampitaraina kely de monimonina isika tabataba isika tezitra isika vinitra ny tarehantsika eo amin'ny fiainantsika nefa de matetika tokony hitranga izany misy zavatra manafitohina misy zavatra mampalahelo misy hirifiry aretana aza ny monimonina indrindra raha misy olona manao an'izany de ny ampianarin' Jesosy eto de zao raha io mamela azy fa tsy fantan'izay ataony. Ary tanora namako raha misy amintsika ohatrany hoe ampijalian'ny olona anaovan'ny olona teny marary rorain'ny olona sy ny sisa nokapohin'ny olona izany mantsy zavatra nitranga tamin'i Jesosy de manoro hevitra anao mivavaha ho azy. Ary ny faharoa de zao tsy mafy noho ny nahazo an' Jesosy ny zavatra mety mampangiry anao ankehitriny tsy mafy io noho izany aza monimonina re ary tiana anankiray tena mahafinaritra Jesosy Kristy de tsy mifantsihana indroa na nampijaliana indroa teo ambony azy fijaliana fa indray mandehany de te hampahirantsika tanora namako io toe-javatra mahazo anao io zay mety mangiry aminao mety mampalahelo mampitomany mandalo ihany io ary ny tena mafy indrindra efa netiny Jesosy matoa io mitranga eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao de zakanao le izy ny angatana amintsika ny anandramantsika de zao aza monimonina faoka hivavaka isika fa izany nataon'i Jesosy teo amin'ny hirifiry ny azo fijaliana teo Golgota na Karanto de anao fanandramana ny amin'izany indray isika ary de manome fotoanantsika ny tenako ho amin'ny manaraka indray mandra-piresakary. Misaotra ireo namana izay nitondra ny famitinana ny lesona tapany voalohany mbola andre ny tapany faharoa sika de ny lesona ny tanora zokiny sy ny lehibe mialohan'izay anefa de andeha anaraka hira anankiray. Suani lanai falizai mai tasi mandrayana yarawuni namina kamanu buketirai izaya fonanau fiana kavinira aku
miaraba ny tanora zokiny rehetra indray a tratra izao famerenana ny lesona fahavalo zao ihany koa izay miresaka ny amin'ny hoe masina ho an' Jehova. Masina ho an' Jehova izay ny anarantsika nandritra ny herinandro eny. Ny toko fototritsika izay ny anarana moa dia ny bokin'ny Deutéronome toko 220 andininy 2 ka hatramin'ny 7 dia ety am-piandohana dia manasanao hoe avy ireo ilay andiny izay ny vidinao mba ho atao tsy anjery ary nandritra n'iny a herinandro eny mino fa efa nahay avokoa ny rehetra ary ny fidy andininy mba ho atao tsy anjery avokoa ny rehetra tao anatin'iny lesona iny. Ny toko fototritsika dia milazalaza ny amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny vahoaka Israely. Fanekena izay mitarika ho amin'ny fankatoavana. Rehefa tsapantsika tokoa mantsy ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia izany fitiavan'Andriamanitra izany no mitarika antsika ho amin'ilay fankatoavana ka ninninona zavatra atao dia tsy ho eta mavesatra fa kosa ho fifaliana ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Ao anatin'ilay didy 7 dia ny amin'ny fitondrana ny anaran'Andriamanitra izay no ny anarantsika tao anatin'ny lesona dia mampianatra izy fa tokony ho hita eny amin'ny fiainantsika fa manana an'Andriamanitra isika. Tokony ho hita eny amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika fa sarobidy amin'Andriamanitra isika ary Andriamanitra dia mijery ny tsipiriany amin'ny fiainantsika manontolo. Isan'izany izao lesona izao izay nahitantsika mizara roa mazava tsara ny resahantsika ny amin'ny zavatra tokony hohanina. Ny hena moa izany indrindra ny biby izay nofaritan'Andriamanitra fa tokony hohantsika. Teo ihany koa ny faharoa dia ny resaka ny amin'ny resaka ampafolony. Fa andeha ho jerentsika ilay voalohany ary ny amin'ireo hena izay biby izay nataon'Andriamanitra mba hohanina. Ireny rehetra ireny dia azonao verenana ilay toko fototra fa ireny rehetra ireny dia manambara fa ilay Andriamanitra izay tiantsika dia mitsinjo mandrakariva ny maso antsika ary nomeny ireny didy sy lalàna ireny mba ahasalamantsika, mba hahatonga antsika hanana fiainana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao no tadidio hoe ny fahamasinana dia tsy toetra anaty fotsiny fa miseho amin'ny zavatra ety ivelany ihany koa. Ka izao ny zavatra hohaninao dia mamaritra ny fiainanao ihany koa ka aoka isika hanaraka izay voalaza ny soratra masina ny amin'ireo izay rehetra no faritan'Andriamanitra satria dia nilazainy fa fahavetavetana eo amin'Andriamanitra mihitsy ny finanana ireny zavatra izay efa nandraran'Andriamanitra mba tsy hohanintsika ireny. Ary anisany antony nandroan'Andriamanitra ireo mponiny Kananita izay nonina tao amin'ny tany Kanana ny finanana zareo an'ireny zavatra voalazan'Andriamanitra fa tsy azo hohanina ireny. Dia raha hiteny isika hoe efa tamin'ny andron'ny testameta taloha izany fa tsy amin'ny andron'ny testameta vaovao dia marina fa Jesosy sy ny apôstôly Paoly ihany koa dia nampianatra ny amin'ny tsy tokony hikasihana akory ary ny fatin'ireny zava-padiana ireny ary nolazainy moa fa maloto eo ihany koa ireo hena izay naterina tamin'ny sampy tamin'izany fotoana izany. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe aoka isika handanjalanja na eo anatrehan'ireo hena izay natao hohanina ary dia nampianaran'ny lesonantsika ny tokony ahaizantsika mandanjalanja ny amin'ny tsy tokony hankafizantsika be loatra ny hena fa kosa hiverina amin'ny fiainana tao edena dia ny finanana ireo anana sy ny zavatra izay manitsam-bo moa izany. Ny lesona ny anarantsika dia ihany koa dia ny amin'ny resaka ampafolony. Ny ampafolony dia voalaza fa nomen'Andriamanitra fitahiana isika ary famerenana ho fisaorana n'Andriamanitra noho ny fitahiana izay narotsany tamintsika dia mamerina ny ampafolony ny fanomezana, ny ampafolony fitahiana izay nomen'Andriamanitra antsika isika. Nomen'Andriamanitra izany didy izany ihany koa mba hahafahantsika ahaizantsika mizara satria maro misy ireo izay tsy manana tombontsoa tahaka antsika handray karama fa miaina mivelona amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany ka ny ampafolony ny fanomezantsika ny ampafolony no iveloman'izy ireo ka mba ahafahan'Andriamanitra miara-mifaly amin'izy ireo, miara-mifaly amintsika ihany koa dia iren'Andriamanitra isika ny amerina izany ampafolony izany ary hanome izany ho ao an-tranon'i Jehova ao amin'ny trano firaketana ary araka ny voalazan'ny Malaki 7:10 ihany koa dia izaho toetra amin'izany aho i Jehova. Ny rariana dia izao hoe andeha isika hangataka fahendrena amin'Andriamanitra mandrakariva, ahafahantsika mitantana, ahafahantsika
manao a ny sitrapon'andriamanitra ka ny fiainantsika dia aneo fa zanak'andriamanitra isika ary masina ho an' Jehovah sika ka dia aneo zany fahamasinan'i Jehovah zany amin'ny zavatra ho antsika amin'ny zavatra ataotsika amin'ny fiainantsika iray manontolo te hiara-misakafo sy hiara-pahalemitsika mantsy io Jehovah andriamantsika io dia nirariana dia hoe isika tsirairay dia hiara-paly tokoa ary hiara-komana amin'ilay andriamanitra ray izay tiatsika dia mirary soa indrindra ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Manolotra ny fiarabana ary manantitra ny firalintsoa antsika tsiraray avy izay manaraka ny fandaharantsika mifidiana ny fiainana io no loha hevitra izay nojerentsika teto nandritra nyity herinandro ity ary ao amin'ny Deutéronomia 7 ny andininy 7 no andininy fitadidy ho antsika mianakavy manao hoe miantso ny lanitra sy ny tany any io vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anylohanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deutéronomie 7 ka ny andininy 7 meloha ny irosontsika amin'ny jeritodika ny herinandro fahavalo iny raha isy ko fifaliana sy tombotsony manasanao ataotsika iaraka ivavaka. Raha inay tsara sy be fitiavana ny an-danitro ho anao ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra ambony indrindra satria ianao rery no mendrika andray izany. Tianay raha ho tonononao aminay kosa ny fiadananao andrakofanao anay ny fahasoavanao sy ny famondramponao ary hotazominao amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanainao masina ny fifantohanay handray ireo afatra mitondra famonjena ho anay tsiraray avy alohan'ny alokay ary noho ny aben'ny famondramponao dia mitenena fa vonina hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mifidiana ny fiainana antso ataon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy zany tahaka an'izay nataony tamin'ny zanak'Israely ihany koa. Hatramin'ny fiatombohan'ny tantara ny baiboly dia miresaka sy mampianatra ny ady izay mahafoka an'izao tontolo izao ifanaovan'Andriamanitra sy ny lalàny izay mitondra fahazavana sy fiainana amin'ny satana lay fahavalo amin'ny lalany izay mitondra ho amin'ny fahamazinana sy ny fahafatesana. Safidy anankiroa no mipetraka eo anoloan'ny zanak'olombelona ary dia tsy manery antsika naoviana hiandany aminy an'Andriamanitra. Tahaka ny Adama sy Eva teo amin'ny sahany Edena dia napetraka Andriamanitra teo anoloana ny fiaikana mba hanaovan'ny tsiraray avy safidy amina lalana anankiroa. Raha mifidy ny lalan-diso isika dia hamoy ny fahafahana ka tsy ho afaka hanao safidy intsony rehefa aveo. Ary amin'izay fotoana izay dia taddio fa ny haitsika mihitsy no tandondomondoza. Raha mijery ny safidy nataony Adama isika tao amin'ny Genesisy 4 dia nomen'Andriamanitra ny olombelona ny tohan-kevitra tsara rehetra mba hitandremana ny lalàny ary misy fepetra ny fiainana izay mifanohitra amin'ny fahafatesana. Ny tohan-kevitra ny amin'ny fahafahana mankatoy izany arak'izay hita tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny Adama ny azo rehetra izay azo nohanina tamin'ny kahalalahana tsara sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay teo afovoan'ny tsy navela hohaniny. Mifanohitra amin'izany rehefa nampiasa ny fahalalahany isafidy ny lalana ratsy Adama dia ny fangaro tamin'ny ratsy ny tsara tao an-tsainy tao. Raha mamaky ny Genesisy 7 ny andininy 2 sika dia mahita fa nanjary tahaka an'Andriamanitra ny olona mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy satria nanota. Zany hoe fitaka nataon'ny Satana izany hoe nao ane ka tsy mitovy amin'Andriamanitra izany raha tsy mandika ny teniny ianao tsy afaka hitovy aminy. Io lay fitaka bevava izay nataon'ny fahavalo ary nahalavo any Adama sy Eva. Ry mpiara-mianatra namana, i Adama sy Eva dia tsy nifidy no harian'Andriamanitra fa tsy mifidy ihany koa ny onona tao amin'ny Edena. Ny zavatra tsara fantatsika nefa dia izao tsy ny fisina ihany no nomena antsika fa nomena aina ihany koa sika ary nomena fiainana amin'ny mahavoary manan-tsaina sy manam-pahalalana no hariana araka ny endrik'Andriamanitra antsika. Raha ohatra ka nankatoa i Adama sy Eva
de mbola ho afaka malalaka keo amin'ny azo zay ahafahana manana fiainana mandrak'izay ho velona mandrak'izay de ny azonaina io izy fa satria nandika ny didin'andriamanitra izy ireo ka ny hinana lay azo zay nandrarana dia vokatr'izay a tapaka izay fahafahany misitraka ny hazonaina izay. Ry mpiara-mianatra namana, tsy hoe tsy maintsy nankatoan'andriamanitra noho ny amin'ny teny fikasany ny vahoakany fa tsy sarotra tamin'izy ireo ny ankatoa na izany azy nefa dia tsy nanery azy ireo hankatoa Andriamanitra tamin'ny kahalalahana tanteraka no nanomezan'Andriamanitra azy ireo safidy hifidy ny lalana ao amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana. Saingy manoro hevitra antsika Andriamanitra mba hifidy ny lalan'ny fiainana isika. Vao avy nandre ireo fitahina sy ozona ny Israely ao amin'ny Deutéronomie 7 dia nantsoina ary vonina ny anao safidy izy ireo. Fanambarana rono nataon'i Mosesy mba hanomanana ny vahoaka andeha amin'ny lala marina ao amin'ny fanekena. Ny lalana voalohany dia nanambara izy fa ny fampanantenana misy fepetra nataon'Andriamanitra de voatonona miaraka amin'ny mpampianky teny raha na rehefa tonga aminao zany zavatra rehetra izany ka miverina amin'ny Jehovahandriamanitra ao sy mihaino ny feony, raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao sy ny sisa sy ny sisa. Ny faharoa, nanome tokony vahoaka Mosesy fa tsy zavatra sarotakarina ho azy ireo ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Tsy any an-danitra izany, fa zao ny voalazo amin'ny Deutéronomie 7 de ny 12 fa eo akaikinao indrindra ny teny. Ry mpiara-mianatra namana, tsy zavatra sarotakarina, tsy zavatra tsy natao eritreretin'ny saina tsy akory izany fankatoavana izany fa zavatra eo akaikinao, nataon'Andriamanitra azonao natao amin'ny alalan'ny fahasoavany. Kanefa indrisy fa tamfitohina sy lavo ireo razam-betsika. Natao eo anloatsika ny fiainana sy ny soa, ny fahafatesana sy ny loza, ny fitahina sy ny ozana, manao safidy zany isika. Raha mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony ny vahoakan'ny Israely araka ny fampanantenana omen'Andriamanitra ao amin'ny boky Deutéronomie dia afaka miala amin'ny fanozonana sy ny fahafatesana sy ny loza izy ka mandray ny soa sy ny fitahina zay omen'Andriamanitra. Fiainana sy ny soa ary fitahina etsy andaniny ary fahafatesana sy loza ary ozana etsy ankilany, ireo no zavatra mifanindran-dalana zay anaovantsika safidy. Nomena safidy malalaka ny vahoakan'ny Israely kanefa manana fahafahana anana ny safidiny hankatoa izy na tsy. Raha tsy zany dia tsy Andriamanitra fitiavana Andriamanitra. Toraka zany koa isika, tsy manery antsika hankatoa Andriamanitra saingy ampahafantariny antsika ny tombontsoa azo amin'ny fankatoavana. Azo antoka fa mampahery ny mandre ny teny hoe Andriamanitra dia manome fahalalahana ho antsika. Andriamanitra dia manome ny fahasoavany ho antsika. Tsy mizarazara foana ny fahasoavana tsy akory Andriamanitra. Tokony aneo amin'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra izany ary ho setrany zany de ho tia azy izy ka aneo ny fitiavany amin'ny fankatoavana zay nasainy nananana. Andriamanitra de mampianatra antsika fa eo akaikinao indrindra ny teny de eo ambavanao sy eo am-ponao mba arahinao. Deutéronomie 7:7. Ny fiankofana ry mpiara-mianatra namana no fifandraisan'ny mpanekena misy eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany. Io no mampifamatotra azy amin'ny Israely ary io ihany koa no mampifamatotra azy amintsika. Arak'izany ny vahoakan'Andriamanitra de tokony hitandrana mandrakariva mba tsy hahatonga ny fomba n'izao tontolo zao sy ny sampony ary ny Andriamaniny ho anton'ny fiankofany. Isika tsiraray avy dia asain'Andriamanitra miankohoka aminy satria Andriamanitra saro-piaro ny Andriamanitsika, Andriamanitra mpamorona sy mpanavotra antsika izy ary izy rery no mendrika handray izany fiankofana izany. Androany ary miantso antsika Andriamanitra hanao safidy marina, hiankohoka aminy, hiantehitra aminy, handray ny famonjeny noho ny fahasoavany. Manan-kery ny fankatoavana ny lalàna rehefa manambara ny fitiavana n'Andriamanitra izany. Ny antony safidy manokana io mantsy de ny fisian'ilay Andriamanitra tokana ka tsy misy Andriamanitra hafa
de otorony miaro ampitelopolo de nisy ambitelopolo arantsoina hoe andriamanitry ny fiainan'andriamanitra nahoana no resahinao anatin'ny fiaramianatra nataontsika tamin'ny terinandro ity ny momba ny fahafatesana raha ny marina dia tsy midika ara-baky teny fa andriamanitra no mamono sy mahavelony fa ny tia ny fehezanteny io ambara de milaza nireo tendrony anakiroa mifanohitra de ny fiainana sy ny fahafatesana mba ampidirana ny fahafenon'ny herin'andriamanitra manapaka azy ireo ry mpiaramianatra namana andeha isika ametraka ny safiditsika eo amin'ny toerana mariny toerana dia ny andany amin'andriamanitra araka ny toro-hevitra omeny raha teo hoe mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao sy ny taranakao dia torony hoe toko 30 ka ny andininy fa 7 andeha araka ivavaka isika raha inay tsara sy be fitiavana ny an-danitra o misaotra noho ny tombontsoa zay nomenao anay na ahafahanay nandray safidy tamin'ny alalan'ny fitarian'ny teninao androany dia ny fidy ny fiainana ifidy ny soa mba ahazonay ny fiainana mandrakizay tompo mandrirotra anay ny safidy ratsy ny safidy mampididoza zay arangarangany ny fahavalo ary mahasodoka iry ny dokam-barotra ataony anatin'izany rehetra izany koa tehirizo izay ary ampianaro hanao safidy fikitra tanteraka aminao ka ninoninona toe zavatra mitranga dia hivoaka ho mpandresy izay ary hahita ny soa azon'izay voafidinao fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka amen tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika manasanao hanokatra ny paosy hanokatra ny tanana hanokatra ny poketra fitehirizana handray anjara am'izany asa lehibe sy mankadiry izany satria ny fidy anao mpiaramiasa sy mpiaramimbolantoka aminy lay andriamanitra zay mpamorona sady mpanavitra antsika ity fekely ity no etsika manatateraka izany fotoana masina izany andeha ry vavaka ho an'ny fanatitra isika tompo tsara o misaotra satria noho ny fitahina zay nataonao teo amin'ny fiainanay dia afaka nandray anjara tamin'izao antso mpamindrampo nataonao zao izahay ka nanolotra ampahany tamin'izay nitahinanay ho fanehoana fa mpiara-miombonantoka aminao tokoa izahay tompo toerana ambony toerana manana ny maizy azy zany nametranao anay zany na dia tsy mendrika aza izahay koa raiso ny fanatitra nataonay mba ahavita ny tandrify azy amin'ny asanao de ho anao rero ny voninahitra ary hotononona ho anay kosa ny fitahina sy ny famindram-po avy aminao ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen de sady mankasitraka no mirary soa mampita ny manapitafa manapiteny avy amin'ireo mpiara-miasa rehetra naray anjara izay ary manantena fa mbola iaona finaritra aminao indray amin'ny manaraka samoten'Andriamanitra tompoko mianatra eo tongotrao